Nosakana ny mpitandro filaminana nanomboka teo Sambaina ary tsy afaka niditra tao Manjakandriana tamin'ny alalan'ny fiara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nikasa ny anatanteraka fampiarabanana tratran'ny taona tamin'ireo mpikambana tiam tao an-toerana raha ny vaovao azo androany. Fa nakasakana ny Kanosa sy ny matahotra nefa no nahazo hoy ity filoham-pirenena teo aloha ity tao anatin'ny kabary izay nataony tamin'ireo pombazy tao an-toerana ary nambarany ity filoha teo aloha ity fa tsy maintsy ho azo ny fahefana. Nidina ifotony teny amin'ny orinasa misahana ny fanotana dokam-barotra izay orinasa fanampiny na ny société finale any La Gazette de la Grande Île teny amin'ny Villa Pradon ny ariva teo ny avy amin'ny sampandrarany ny etra izay nanambara fa misy ny tsy fandoavana ny etra ny orinasa raha ny vaovao azo avy any an-toerana io ariva eo. Ny zoma lasa teo ireo mpiasa no efa nisy ny feo fa tokony miala ao amin'ny Villa Pradon ihany koa ity orinasa ity ka efa niato vonjomaika tamin'ny asa ireo mpiasa androany ary nangorona ny entana rehetra tao amin'ny orinasa iasan'izy ireo raha ny vaovao azo tena antoerana hatrany androany. Nanatanteraka hetsika fanerana ny taky ny amoana ny vatsim-pianarana 5 volana miampy fampitaovana ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo ny Tomasina sy Fianaratsoa ary Mahajanga androany raha toa ka feptaona 2.7 ora no nomen'ny mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo ny Mahajanga raha ny fanambarana nataon'ny mpianatra androany. Mpianatra iray kosa no voasambotra tao Fianaratsoa androany maraina nanoloana ny hetsika nataon'izy ireo. Ny antsipriam-baovao avy hatrany ary sakatsakan'ny olona Kanosa sy matahotra no natao tamin'ny Marc Ravalomanana izay voasakana tsy afaka niditra tao Manjakandriana androany raha ny nambarany ity filoha teo aloha ity nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanaradia azy tao Manjakandriana. Nandeha tongotra 5 kilometatra moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa voasaka ny mpitandro filaminana tsy afaka niditra nanomboka teo Sambaina. Nambarany birao politika ny Antokotima Julien Andriamarisata hafa tsy manaraka ny lalam-pandrenana ny fanakasakana natao azy ireo ary tsy voahaja ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra. Ny andindinizay teo Sambaina 5 kilometatra tsy hidirana ny Manjakandriana no nisy ny sakana napetraky ny zandarina nakana ny tsy hidirany Marc Ravalomanana tamin'ny fiara tany an-toerana andrany vaovao azo. Nisy ny fifampiresana tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo solombavamboaka avy eo. Ny sécurité ny tanàna sy ny sécurité anareo any. Sécurité ananjaranay zany. Rehefa nandeha tongotra teo amin'ny 2 kilometatra teo nefa no nisy fiara iray indray izay saika andray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa afaka tamin'ny alalan'ny ditongotra teo amin'ny sakana nataony mpitandro ny filaminana saingy avy hatrany indray dia nobahanandreo mpitandro ny filaminana teo amboma-andry Sambaina ny fiara ka tsy afaka nandeha ny fiara ary nanody tongotra indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny vaovao azo avy any an-toerana trany. Nambarany avy amin'ny mpitandro ny filaminana tamin'izany fa taratasy fahazondalana idirana ao amin'ny toerana mifefy tao Sambaina no nahazoana alalana. Rehefa tonga ao tao amin'ny toerana izay nanatanterahana ny hetsika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nanambara tao anatin'ny kabary izay nataony fa sakatsakany olona Kanosa sy matahotra no misy. Sekarang udah mana sana raja setiap penduduk firenena. Sekarang udah Kanus. Tuh kita sekarang zaman itu. Tuh sekarang saya ni itu berarti nak kali ya. Kenapa sih orang lama je problem kami cuma Andrus, Andrus sekarang. Orang kami sufu pun ada ni je Andrusnya. Kasih yang full ada jadi Allah si Andrus. Sini kita berlaku. Matsiralno azy izy namenatra ampisehoan'le hoe zao ny tsena eto Manjakandriana fa dirana ohatra zao vahoaka vakiny dimy dia tsy avela mandalo aty dada fa sao dia manala baraka fa zao aloha aloha kinitsika amin'Andriamanitra ny asa rehetra fa tsisy masakana atsika intsony eo
tsy ho ela dia mirodana ny fitondrana rehefa tsy manaja ny fahalalana na ny demokrasia hoe Julien Andriamarisata avy ao amin'ny biro politika ny Tima nandritra ny fandraisam-pitenenany. Tsy manaraka lalam-panorenana zany, tsy manaraka lalàna mikasika ny antoko politika zany, tsy manaraka lalàna amin'ny feto amin'ny firenena zany. Ary ny chef de district zany ianareo miangavy ianareo mba hanao amin'ny ara-dalàna tsy miandany politika. Ny asanareo masy dia miaraka fahatsakana tan-dalàna état de droit. Nefa ankehitriny dia maro aminareo reo no tsy manaja an'izany lalàna zany. Ary za dia milaza fa raha fanjakana tsy tan-dalàna zany fanjakana anankiray dia tsy ho ela dia mirodana. Era-tany misy an'izany. Raha fahalalàna zany manao hevitra zany dia fahalalàna iraisam-pirenena zany lalàna iraisam-pirenena zany président eo. Déclaration universelle des droits de l'homme. Ny tetitsena sy nandeha tongotra mandrapatonga tany amin'ny toerana voatokana anaovana ny hetsika ho fameloma-maso sy fampiarabanana tratran'ny taona ny antoko Tima tao Manjakandriana sy ny safidianana ny biro politika amin'ny distrika ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay tonga tany an-toerana. Afa nilazay ny vavan'ny mpitondra kanefa afa no atao manoloana ny hetsika atao ny fanoherana hoy ny mpitondra teny ny RMDM ny pasteur Edouard Tsarame Androany. Te ametraka jadona ny mpitondra hoy izy amin'izao fihetsika asehon'izao mba hanakanana ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara. Tokony anatona ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa ny mpitondra raha matahotra azy hoy pasteur Edouard Tsarame. Tokony avelan'ny hevitra malalaka ihany koa ireo izay te aneo izany hoy ny solombavam-bahoaka Masy Golamali ary no mariny fa manjary lasa fiantsiana ny fanakanana atao amin'ireo mpaneho hevitra. Mendrika Razafina Tsima sy André Rabesaotra no mitatra ny andindin'izay. Tahaka ny manahirana ihany ny mieritreritra sy mandinika ny zavatra misy ainan'ny firenentsika amin'izao fotoana zao satria hafa ny tenin'ny vava hafa ny ataon'ny tanana zany misy zavatra samihafa zany eto hoe miteny ny olona dia ohatrany tahaka ny mitady fitoniana kanefa ny ataony tsy mitady fitoniana koa fa mitady korotana. Izy mianakavy mihitsy na ny saigy na ny gendarme ambany fifezana na ny mpanome baiko azy koa mety tsy volontain'ireo zandary sy ny mpanome baiko koa ny vaovao koa na ny baiko meny hoe etsy izy miresaka zavatra hafa atsy izy manao zavatra hafa ina ary no aiza no raisina amin'izao fotoana zao hoe ka tsy hitako ny tokony atahorana ny président Marc Ravalomanana mandeha manantona azy fotsiny ataovy mangingina ny fanantonanareo azy raha matahotra azy nareo fa tsy le fiainan'olona ray manontolo andeha sakanana président Marc Ravalomanana hoe no atahoranareo dia mandehana miresaka amin'ny moramora. Mieritreritra anao izay anakanana ny fividianana eto Madagasikara ny fanjakana amin'izao fanakanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao hoy pasteur Edouard Tsarame. Adidy fanentanana ny olona anoratra ny anarany anaty lisam-pividianana mansy no ataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany saingy izao sakanana lava izao. Zahay dia mahita fa président Marc Ravalomanana dia manana ny programme mihitsy izay ampafantarinay sy lazainy ombeny fa ity no adidy masina ataon'ny mpanao politika dia ny manentana ny olona mba hisoratra anarana ao anatin'ny listiny mpifidy. Izay ve no tsy mety amin'ny fanjakana ka anakanana an'le izy sa efa manomana zavatra hafa ny fanjakana fa tsy tehirosany fifidianana ka na ny fomba rehetra zay eretreretina hanamafy sy hanatsara le fifidianana dia sakana ny fanjakana avokoa. Dika zay tsy malalaka zany zavatra iainantsika eto amin'ny firenena fa te hametraka jadona eto amin'ity firenena ity reto mpitondra fanjakana reto. Tokony ampahendrena no anaovana faneho-kevitra ary tokony omena alalana ho ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe Masy Golamali. Ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana dia manao balizy ny tiako tenenina mba tsy hampisy hoe hivaona ny rehetrarehetra amin'ny fanehoana hevitra ataony amin'ilay hoe maha-pré-campagne an'izao fotoana zao. Tokony izay no imasoan'ny fanjakana, tokony tsy misy olona hoe sakanana raha hanehony hevitra ampahendrena teneniko foana ampahendrena satria tadidiontsika tsara fa tany tandalana eto ka na ny amin'ilany ohatra hoe ny any amin'ny fanjakana manome anao alalana dia iny anao miantsy ady
zay koa tsy mety fa tokony hoe samy ampahendrena sady amin'ny fanajana ny tsirairay ny fanehoan-kevitra atao fa za de mangataka amin'ny fitondram-panjakana hoe omeo alalana ny olona izay mieritreritra hanao an'izany fanehoan-kevitra zany raha ohatra ka ampanajana tanteraka le olona sakananao voamay zany ohatrany hoe miatsy misy zavatra voizitsika hafa zany. Fa nitondra ny teny fifonany sy fialantsiny i Serge Julet, sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie-pirenena omaly ary nilazany fa mety maro ireo zavatra tsy tanteraka sy azo kianina ka nangatahany fifonana. Nambarany ihany koa fa ny olona miaiky ny fahadisoana mitondra any amin'ny fiantsiana, fanitsina ary fahendrena mihoatra an'izay ihany koa izy ny manarina amin'ny alalan'ny asany adisoana izay natao mba hanarenana ny firenena nandritra ny fankalazana ny andron'ny Gendarmerie pirenena natao tao Tsirabe moa no nanaovan'ny Général Serge Julet, sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie pirenena izay lahateny izay. Ny Antsiprian zay ary. Maro ny zavatra tsy tanteraka, maro ny zavatra azo kianina, maro ny zavatra mampalahelo, mamela ny tenako ianareo izay manatrika eto misolo tenany maro ametraka fifonana amin'izay tsy mety nataon'ny tenako eto ambonin'ny tany. Pesanteur ny petrarany tongotra masoandro ny loloavina indraindray mety misy orana indraindray mety misy rivotra mahatsiaro tena fa tsy tonga lafatra olombelona ny saigy mety manao adisoana izy mety manao erreur izy tsy tonga lafatra izy ka de mamela ny elony amin'ny anarany tena manokana no angatany an'izany sy amin'ny anarany Gendarmerie-pirenena izay voatsingalo teo fa misy PDP ny zavatra tsy mety ataon'ny mpiara-miasa. Ny olona miaiky ny tsy mety ataony dia fahitsiana izany. Ny olona maiky fa diso izy dia efa midika sady ny fahavononany anarina izay mety tokony aremina satria izay tokoa no mampandroso atsika. Fa mbola fahendrena mihoatra an'izany ihany koa ny manarina amin'ny alalan'ny asa ny adisoana izay nataonao na tsy nataonao mivantana fa nataon'ny zanakao satria tsy misy ray aman-dreny ihany koa an'olo-bato mafana ny zanany ka raha diso arany zanany dia sanatrian'izany hoe atao apoto izy. No tanterana taon'ny Tsirabe omaly 2 aprily ny fankalazana ny andron'ny Gendarmerie-pirenena ka tao amin'ny faritra Vakinankaratra Tsirabe no nanatanterana izany ary nitondran'ny sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie-pirenena io teny fifonana io tao anatin'ny kabariny. Tokony angataka fanadiadiana amin'izay tena nivoan'ny fifampiresahana manokana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Général Serge Julet ny serasera ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Gendarmerie-pirenena ho ny Général Lumen Rasolofo izay taleny ny serasera ny Gendarmerie-pirenena nandritra ny tetezamita. Mila jerena lalina ihany koa raha ny nambarany ny fanoloana ny sekretera-panjakana miadidiny ny Gendarmerie-pirenena vaovao. Tsy hanorovoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa ny Général Valmanana izay mpanolo saina manoka ny filohan'ny Repoblika ho iatran'ny Général Lumen raha toa ka misy resaka amin'ny fanesorana ny sekretera-panjakana miadidiny ny Gendarmerie-pirenena. Ny Antsiprian zay hoentiny Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Ery tokony ho mpamaolana fa tsy mpanome olana ny Gendarmerie-pirenena hoy ny talen'ny serasera ny Gendarmerie-pirenena tamin'ny tetezamita ny Général Lumen Rasolofo ka tsy tokony avoaka imasom-bahoaka ny olana misy. Raha tokantrano Gendarmerie tsaga aleo tsika samy gendarme ianareo samy gendarme no mandamina an'izay aloha fa tsy tonga dia avoakany amin'ny Facebook avoakany amin'ny tambazotra tsy miteraka vahaolana zany fa voamaiky ary miteraka olana antso ny mpanao politika zay antso any amin'ny gendarme rehetra zay ny afatra atao hoe farany mba afahatsika tsika maka tena tsara aloha tsika olony vahaolana fa tsy olony olana aloha miezaka foana mitady ny vahaolana. Ny antso ny anaovana fanadiadiana mikasika ny oronam-peo mahavoasaringotra ny sekretera-panjakana miadidiny ny Gendarmerie-pirenena ihany koa ny Général Lumen Rasolofo. Ny amin'ny communication ny présidence, ny amin'ny communication ny ministère rehetrarehetra sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie mila dinihana tsara hoe mikasika ny communication
raha za zao no ohatra hoe commandant gendarmerie na secrétaire mpanjakana medire gendarmerie tonga de mangataka enquête hoe avy aiza ny hoan'io manio satria na zany mihitsy fa na amin'ny filoana republika aza mangataka an'izany hoe zavatra secret mpanjakana no misy mamoaka ratsy be zay mila fandinihana lalina tokony ho afaka hanoro araka ny tokony ho izy ny filoham-pirenena ihany koa ny mpanolotsaina manokana filoham-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard raha toka iroso amin'ny fanovana ny sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie-pirenena amin'izao fotoana izao ny filoha hoy ny jeneraly Rasolofo Lumene saripady mantsy amin'izao hoy ity manamboninaitra teo aloha ity io fanovana ny saigio taorian'ny zava-misy rehetra amin'izao fotoana izao leo am'le fanendrena ny sega ohatra misy fanendrena vaovao mila jerevana lalina io hoe iza no tokony ary ny filohan'ny republika ny indrindra ma resaka hoe fanendrena sega zany za mino fa tsy hanovo anazy ny général Ravalomanana zay conseiller spécial en matière de sécurité eo akaikiny eo raha mino fa tsy hanovo anazy fa ary général Ravalomanana zany no malala zavatra betsaka zany amin'ny gendarmerie satria izy nandalo sady commandant gendarmerie izy de aveo lasa segy de izy lasa conseiller spécial ny filohan'ny republika afaka manoho hevitra tsara ho azy ny filohan'ny republika vahiny fandarana l'invité du jour anio alatsinainy fahatelo ny volana aprily taona 3 aorian'ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Docteur Andra Harson sy ambaratelo ny aparatoka iresaresaka makasika ny vokatra vaovao izay atolony ho an'ireo mpiondana aparatoka fa eo ihany koa ny loha hevitra sivy mitondra ny fombiazana eo amin'ny fiainana anasananao ary onaraka izany. araka izany teny docteur Andra Harson no vahiny gasikara fenisoa raha ianao ao anatin'ilay invité du jour aoriany izao fampahalalam-baovao izao fa toy izy antsika kosa ny antsipriam-baovao namohan'ny sampandrarany etra taratasy fampandrenesana na lettre de mise en demeure ny orinasa Eco Production izay orinasa fanampiny La Gazette de la Grande Île androany raha ny vaovao azo avy amin'ny orinasa io tokony nanatanteraka fakana ambavina n'ireo tompon'andraikitry ny orinasa ihany koa ireo sampandrarany etra tonga tao an-toerana saingy tsy tanteraka izany noho ny tsy nahateo an-toerana ny tompon'andraikitra hoy ireo mpiasa olana araketra any orinasa Madagascar Printing Editing izay orinasa efa tsy niasa tany amin'ny taona 17 no antony io fampandrenesana io raha ny vaovao azo hatrany ny ansiprian'izay ary hoentiny mendrika razafina tsimba sy ianjarakotiny rainy efa hatramin'ny farany herinandro no nilaza honary resaka ny mety androana ny orinasa Eco Production ao amin'ny Villa Pradon ireo mpiasa ao an-toerana raha ny nambarany solotenan'izy ireo androany tamin'ny zoma teo angamba nalaka misy izay tsy hitadidiko tsara le andro dia efa nisy feu zany eninay hoe tokony hiala ato amin'ny Pradon zahay dia efa miomba le entana moa zay amin'izao fotoana izao androany tokony tamin'ny 3 ora tolakandro indray nefa raha mbola teo ampangoronana entan'ireo mpiasa no tonga nanatitra taratasy fampatsiahivana na lettre de mise en demeure ny sampandrarahany etra voalaza tao anatin'izany fa olana araketra teo amin'ny orinasa MPE na Madagascar Printing Editing no antony io taratasy nalefa ny sampandrarahany etra io orinasa efa tsy niodina ary tsy niasa tany hoany amin'ny 7 nefa io orinasa io hoy ireo mpiasa ary efa nisolo ho Eco Production ny taona 7 ny Eco Production izay nalo ara-dalàna ny etra ho ny mpiasa dia androany ihany koa zay raha niomba letana dia tonga teto ny solitena vao amin'ny centre fiscal zany nanatra taratasy ho anay lettre mise en demeure le izy dia somary gaga ihany moa zany izahay nandray an'le izy satria izahay zany au niveau an'ny centre fiscal dia ara-dalàna tsara ary mandohetra ara-dalàna mihitsy oui anao audition zay zany natongavan'zareo teo
dia fa zareo moa zany satria tsy nisy lehibe tato aminay zany a dia zahay mpiasa raha teo koa ny ato a dia tsy afaka nanao an'izay aloha zareo androany fa ny lettre mise en demeure zany a hoe tsy en règle ny MPE au niveau en centre fiscal zay zany taratasina tena zareo teo. Mikatina vonjomaika araka izany orinasa manomboka androany ary miato ihany koa ny famokarana rehetra. Ny Ecoproduction izay mampiasa ampouliny ary misehatra amin'ny famokarana dokam-barotra sy mpanonta afisy. Hatreto aloha zany zay a dia arak'izao hitasika izao a mikantona vonjomaika zany ny orinasa aloha hatreto. Haiko zany amin'izao fotoana izao a dia miato amin'ny activité rehetra ny aloha mandrapisy ny vahaolana zany. Mpiasaniko zany efa eo amin'ny ampouliny eo a dia ny activité anay a resaka manao location na panneau a publicitaire reny zay dia manao ihany koa ny resaka audiovisuel dia ny spot publicitaire ohatr'izay. Manaraka izany ireo mpiasan'ity orinasa ity ny ifandraisan'izao raharaha izao amin'ny raharaha La Gazette de la Grande Île amin'ny maha orinasa fanampiny La Gazette de la Grande Île azy ireo. Izy ireo izay nanao antsony hijerena ara-dalàna ny lafiny raketra nyity orinasa ity. Misy ifandraisany amin'ny resaka politika sy ny zava-misy mahazo ny La Gazette de la Grande Île ankehitriny le izy satria iaiko zany a filiale ny La Gazette dia miaia zany zahay hoe mety hisy zavatra ihany koa ivoaka mahakasika anay nefany a izay zany au niveau en centre fiscal dia ara-dalàna mandohetra ara-dalàna. Miantso zany zahay ankehitriny ny tompona andraikitra misahana ny hetra mahakasika ny orinasa malagasy satria araka nazavaiko teo zany le MPE efa mise en veille efa ela dia ny haiko zany a tena zany hoe société hafa mihitsiny zany a taty aoriana dia tokony hoe jerevana tsara ihany zany le izy a zany hoe au niveau an'le centre fiscal zany tompona andraikitra amin'izay satria lasa misy antson'izay oui ankehitriny zany hoe lasa mifandray avadika tsikelikely le zava-misy a. Lafim-baovao hafa kosa indray. Mpianatra iray no voasambotra ny mpitandro filaminana ary navototra tamin'ny enora sasany ariva teo nadritra ny hetsika ny mpianatra tao Fianarantsoa androany araka ny tatitra avy any an-toerana. Manome 2.7 ora kosa ireo mpianatra ao amin'ny Université ny Mahajanga raha toa ka nidina nanakana ny lalam-pirenena faharoa nadritra ny 30 minitra ny tao amin'ny Anjerimanontolo Tomasina. Hetsika fanairana afitakina ny vatsim-pianarana 5 volana miampy fampitaovana izay tsy mbola voalono no takiny ireo mpianatra tamin'ny Anjerimanontolo 3 ireo androany. Ny andindiny izay ara. Amin'ny valora maraina no nivorivory tao amin'ny faritry ny Université ny Mahajanga ireo mpianatra tao an-toerana androany. Nandoro kodiarana sy ny lanja soroabaventy izy ireo avy eo nilaza ny tsy mbola nandoavana ny vatsim-pianarana 5 volana miampy fampitaovana. Tsy nivoaka ny faritry ny Anjerimanontolo kosa fa tao anatiny ihany no nanaovan'izy ireo ny fitakiana androany. Tonga moa zany zay mitaky vatsim-pianaranay bourse 5 mois miaraka ny équipement ary mitaky koa zay hamoagna ny réclamation tamin'ny taogno lasa satria kamo agnefa zany ny fanjakagna dia nalefandreo vakansy ny mpianatra na dia eo arany famoahana zay note zay hoe vakansy ny mpianatra zay tompoko tsy hijanogno raha tsy ho azonay ny bourse anay noho ny akamoanareo hagnefa bourse zany alefanareo vakansy mpianatra eto fogna zahay mitaky ny bourse anay. Misy fetra io fiandrasana io ireo mpianatra efa tamin'ny volana novambra ny fiavidiran'ny mpianatra ary efa volana aprily izao ireo mpianatra izay nilaza fa efa 7 volana ny hafatarana amin'izany nanome fepitoana amoana ny vatsim-pianarana io ireo mpianatra. Ary eto moa zany zahay mbola magnome 72 heures ny mpitondra fanjakagna ary mampandretsika ray aman-dreny jiaby eto Mahajanga zany hoavy mafimafy nity zahay satria alefanareo vakansy ny mpianatra nefa bourse anay mbola tsy azonay mandeha 5 mois hoavy mafimafy nity zahay satria mbola eto amin'ny campus zahay ary magnome 72 heures zany mila boaka anareo calendrier bourse anay agnatin'izay 72 heures zay raha tsy mivoaka zany dia miakatra mafimafy nity mpianatra ato agnatin'ny Université ny Mahajanga. Ho any tao amin'ny Anjerimanontolo ny Fianarantsoa tamin'ny 7 maraina no hanidina an-dalambe ireo mpianatra nanao ny fitakian'izy ireo raha ny vaovao azo avy any toerana. Mpianatra iray no voalaza fa voasambotra tamin'ny 10 sasany.
Nirotra nidina teny an-dalambe nanapaka ny lalana ireo mpianatra taorina an'izay ka voatery tsy maintsy nandray fepetra ny mpitandro ny filaminana nandritra izany. Akoatra ny fitakina ny vatsim-pianarana efa nanomboka ny volana novambra dia nisy ihany koa omaly ny hanoto navoaka ny filohan'ny Université Andrianjato fa ao anatin'ny fialan-tsasatry ny pasika ny université manomboka ny 3 aprily ka hatramin'ny 12 aprily ho avy izao. Fa napahakevitra izay vao maika napatezitra ny mpianatra satria tokony hanakomana ny fahafahan'izy ireo manao ny fitakina fotsiny ihany raha ny fampitam-baovao nataon'ireo mpianatra. Hatramin'ny 4 ora tolakandro mbola nandroso tao anatin'ny fampiresana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra manoloana ny naman'izy ireo izay voasambotra ho hiatrany ny vaovao azo ary tamin'ny 9 ora sasany hariva teo no navozotra io mpianatra io raha ny fampitam-baovao avy any Fianaratsoa. Ho an'ireo mpianatra tao amin'ny Université Toamasina kosa izay nanatanteraka hetsika ihany koa androany mitaky ny famoahana ny vatsim-pianarana sy ampandehanana ny wifi ao an-toerana amin'ny asa fikarohana ataon'ireo mpianatra raha ny vaovao azo tany Toamasina. Fanairana no natao androany ireo mpianatra izay anidina tamin'ny lalam-pirenena faharoa. Mpianatra abarikadimy magnano antsoavo aminareo tompona andraikitra ambony fa sahirana zahay mila fivoahan'ny borsa enga dia enga satria makitra ny vidim-pena saribogna efa tsy zako ny bola tsisy bola vidianana polycope magnano isan-karazany izany mila antsoavo aminareo tompona andraikitra ambony. Mpianatra campus amin'ny Université de Toamasina matokana re tompona andraikitra ambony tegna nefa hoboaka zay zavatra ilainay borsa amin'izay mba ahafahany manamevagna ny fiainana ny mpianatra amin'ny Université de Toamasina. Araka ny fampitam-baovao amin'ny tompona andraikitra isaky ny université moa dia efa miroso amin'ny famahana ny olana izy ireo amin'izao saingy misy ny antanatolotra arahana amin'ny fanatanterahana izany. Safidy malalaka ho fanajana ny mahatany demokratika any Madagasikara sy fanomezana malalaka ny mpitondra voafidy tamin'ny taona 2024 iasa malalaka no nialany ny filoha teo aloha Era-Jonar Mampianina teto Madagasikara fa tsy nanao sesitany tenany izy raha ninambarany tao anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny Real TV Madagasikara omaly alahady 2 aprily. Nandefitra ho an'ny tombotsoa-pirenena ihany koa ny filoha teo aloha Era-Jonar Mampianina ho izy raha namaly ny fitakiny ireo solombavambahoaka 7 tamin'ny taona 2024 mba hialana amin'ny ramandrika teto amin'ny firenena. Azo natao ny nijanona teo amin'ny fitondrana sy nanao antery saingy tsy maintsy nirosona ny fifanarahana ara-politika teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina ho hiatrany Era-Jonar Mampianina tao anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny Real TV Madagasikara. Arahintsika ny fitin'izay. Ninena no korontanina ny fitondrana tamin'ny 2024 raha ninambara ny filoha teo aloha Era-Jonar Mampianina tao anatin'ny fandarana manokana niaraka tamin'ny Gasikara Fensoa omaly. Ny filoha teo aloha Dederatsiraka no nambarany fa efa nampiomana azy ny fisiny ny fanonganana azy io tamin'ny fionana teo amin'ny rotota te farany volana Desambra 7 sy ny 12 Febroary 2024 raha ny ampamoaka nataony. Tsy otsony moa Andriamatoa Dederatsiraka fa intelo zay mianaka ny tafahoany niazakazaka mihitsy izy nakeny avy loha zao a dia ho avy any aminao any président 2024 dia efa niteny tamiko président ery a tandremy anao tandreny anao fa efa betsaka ange mampiditra fitaovam-piadiana amin'izao fotoan'izao eto amin'ny firenetsika ary efa misy manomana milisy any ambadibadika any eno a ka mitandremy ianao fa misy olona teo tonga eo amin'ny fitondrano io mihitsy na dia ampiasa herisetra azy na dia ampiasa basy ara sy fitaovana ary dia marina tokoatra nge rehefa teo ariny 2024 volana janoary miara-mahitsika rehetrarehetra ary gaga mihitsy reny fa ny fitaovana izay nentina nanaovana matso. Nilaza ho nandefitra mba tsy hisiny ny ramandrika teto amin'ny firenena ihany koa Era-Jonar Mampianina na dia mbola teo amin'ny fitondrana aza tamin'izany fotoana izany. Raha te hijanona teo amin'ny fitondrana mety ho azo natao zany zavatra fa tonga amin'ilay fitenantsika hoe inona ny vidin'izany zavatra ary rehefa ndresaka teo amin'ny lehibe indray miaramily ireo dia hoe anahoana raha ohatra ka zany ny zavatra isy ny problema nge maro zalahy dia izao hoe
raha isy ny ady a fantatra rovina metompoka ny ady fa tsy fantatra mihitsy na rovina ny efa rany ary anahoana ny efa rany dia nisy anankiray moa milaza tamiko mihitsy hoe indray matofoloha tsy ho raha kely fotsiny no latsaka amin'ity a fa toka amin'ilay fitenina hoe pain 200 nisy amin'ny zavatra io ty za hoe fantatrareo mivaly teny avy amiko fa tsy mila amin'izany ny firenena ary janary mampianina tsy andoto tanana amin'izany eto amin'ity firenena ity a fa dia zao ny tombontsoan'ny firenena ny jerena tsy maintsy mifandefitra ary andraso mba hotoizako kely le izy ary raha ohatra ka tsy maintsy hifandefitra izy ny tokony hitarika samyme modely voalohany a filoam-pirenena nisy fifanarahana politika nataon'ny filoha teo aloha hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tsy maintsy nekena io fifanarahana io na dia tsy nifanaraka tamin'ny raha-pandroenana azy rano nambarany accord politika angeny tsy maintsy natao tamin'izany fotoan'izany raha ohatra ka iziriziry teo a dia niatona teo ny raharaha bloqué teo ny raharaha hoy ny fitenenantsika dia tsy maintsy nisy accord politika mba hitondrana fitoniana eo amin'ny firenena izavy no ny accord politika ny zava ho azy fa dia ny filoha anankitelo tamin'izany fotoan'izany a dia ny filoha Rajoelina ny filoha Ravalomanana dia nitenako zany tamin'izany fotoan'izany dia efa voafaritra tao amin'ny didiny le ACC io hoe dia nifampiarana ny fodi-kevitry ny artikla fa 450 ao amin'ny lalam-panorenana no ampiarina fa zay kosa nefa dia niady hoe tsy mety zany zavatra zany a tsy rariny zany zavatra zany a efa fandikana lalàna mihitsy raha teo le izy a tamin'izany fotoan'izany a fa dia zay moa aloha ny zavatra misy teo amin'ny firenena dia nekena lizy safidy manokana ny niala teto Madagasikara nanomboka ny volana febroary 2024 hoy Hery Rajaonarimampianina taoriny ny fahavitan'ny fividianana sy nahazony ny firenena filoham-pirenena vaovao folotona ihany koa no nanompo firenena tamin'ny sehatra avo indrindry Hery Rajaonarimampianina izay sehatra ngeza ka rarina raha niala sasatra kely sy nandiny tena kely ary nanao zavatra hafa tsy nanao antsesitany tenako mihitsy a azafady manao antsesitany angea dia ny olona tsy voatery hoe nanao ratsy fa diso be mihitsy zany hevitra ao zany fa ny olona zay matetika ny olona zay nandeha dia ny olona natsapatena fa voahentsika ara-politika ka dia ny hevitra fa nandeha fa zany efa nilazaiko teo hoe fa faharesen-dahatra mihitsy hoe alao hiasa milamina alao hiasa tsy misy sanatria hoe manelingelina reo amin'ny fitondrana fa dia za koa aloha mbanjery ny tenako ny zava-dehibe fotsiny dia zao hoe na inona zavatra miseho a dia firenena malagasy aloha tsy afaka tao am-po tsy afaka tao anatin'ny eritreritra mihitsy a ary dia hoe tsy maintsy na tiana na tsy tiana amin'ny fotoana mamety azy a dia manome tanana foana ary mijoro foana miaraka amin'ny rehetrarehetra tsisy nanary naman'izany izy anisan'ny laza fa hoe nanary azy a tsy ivona fa 5 taona katroka notsy nipetraka teto Madagasikara ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina rehefa niala teto Madagasikara ny fiandohan'ny volana febroary 2024 ary niverina teto indray ny 1 febroary 2024 intelina nanao fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy ny tenany no sady nitondra ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena teo anelanelan'izay fotoana tsy nipetrahany teto Madagasikara izay efa aloha sy potika ny toe-tsaina malagasy nanolona ny filanjanana vatapaty natao tamin'ny Hery Rajaonarimampianina raha ny valikafatra nomeny tsy filoha teo aloha ity efa taona taoriana ny lanjalanjana vatapaty teny amin'ny 15 ny 13 Mey nanaovana fitakiana ny fialany teo amin'ny fitondrana mila mahazaka ny fanenjehana toy ireny ny mpitondra hoanatra ho an'ny rehetra sy ho fampanjakana ny demokrasia ho hiatran'ny Hery Rajaonarimampianina mety tamin'ny fotoana no nentika fanampony olona fa amin'izao mety tsy mahita tory efa taona sy 7 volana taoriana ny filanjalanjana vatapaty toy ireny ho hiatrany ity filoha teo aloha ity ary antsika ny fanehoan-keviny mahakasika izay resoro ange tsy maninona fa ny resoro ange ohatra ny amortisseur ihany eto zao tsy mitsangana dia tsy afaka manao le resort fa raha nitsangana angamba dia hitanao hoe mba nihetsiketsika kely ihany a tao anatin'le izy fa zay zava-dehibe dia zao le hoe vatapaty rehefa mahitandreny kely anao tena sahira ny ara-tsainy mijery hoe ndray dia ho tonga amin'izany ve ary le filanjana vatapaty eo ihany
fa tena lay sotoavina malagasy mihitsy tonga amin'izany zavatra zany a tena mampieritreritra hoe de efa simba tahaka an'izany ve lo sopotika tahaka an'izany ve nitetsaina malagasy fa izao zay le demokrasia zay mbola narajonarymampianina nrajonarymampianina fa tsy afeniko zay zavadray fa mila mahazaka an'izany a ny mpitondra hoanatra ho any rehetrarehetra ho an'ny demokrasia fa za milaza aminao nefa ny Andriamatogasikara mety eo nge le olona netika fanampola fa hatramin'izay mandra-patonga ny androany za mieritreritra fa mba mety tsy matory ihany reny olona lanjalanja reny raha ny ekipanao na ny mpanohana anao mamerina manao an'ireny an'izao fitondran'izao mety azaka ve sanatria tsy avy aminay sy tsy avy amiko mihitsy zany raha sanatria ny vava misy zao mantsy ny zavatra ataon'ny sasany le zavatra injena takareny a de mody volovolena ry ambadika ry de hoe io raha jaonary mampianina fa mamaly fatsy ohatran'izany aza adiny foana ny teniko Andriamatogasikara aza mamaly herisetra ny herisetra aza mamaly fankahalana ny fankahalana aza mamaly tsy fitiavana ny tsy fitiavana aza mamaly basy ny basy zay fa tsy mitondra ho amin'ny filamina ny firenena zay ary tsy mitondra amin'ny fampandrosoana ny firenena zay ary tandremo ny toetsaina fa raha vao miditra amin'izany ny toetsaina de mikorosofahana ny toetsaina ary zany mahatonga ny firenena hikorosofahana Ny 20 May 2024 teo amin'ny kianja ny 13 May mo no nisy ity filanjana vatapaty ity nandritra ny fangatahana ny fialan'ny era Jonary Mampianina nataon'ireo solomam-bahoaka miisa 370 teny antoerana. Fa tsy vonona amin'ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana raha ny fihetsika sehony eo amin'ny tontolo politika hoy Parena Auguste, ambassadeur ny Madagasikara tany Senegal teo aloha, efa tokony fitondram-panjakana mantsy no nanao antso ametrahana izany teto Madagasikara hoy Parena Auguste, fa tsy niandrasana ny FFKM akory. Nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka GPR Mas Goulamali androany fa ny fampiresahana ihany no ahafahana mametraka ny fitoniana eto amin'ny firenena araka ny antsony FFKM. Efa vonona ametraka fitoniana trany ny fanjakana hatramin'izay hoy kosa ny solombavam-bahoaka IRD voafy tao Sakara saingy tokony samy mipetraka ao anatin'ny ara-dalàna trany ny rehetra. Ny mitatra ny vaovao mendrika razafina Tsimasi Andry Rabesaotra. Nandritra ny famaranana ny fionambe ny FFKM andiany voalohany no nanao antso ho an'ny fametrahana ny fihavanana sy ny filaminana ary fitoniana ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Irakoami Andriamasoa. Mahatsapa ny FFKM fa mitombo ny fifampiantsiana koa manamafy ny antso izay efa nataon'ny FFKM hitandrona hatrany ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana ka ampitsarana mierisetra amin'ny endriny rehetra. Tsy tokony andrasana FFKM nefa ny fiantsoana fitoniana eto amin'ny firenena io fa efa tokony fanjakana no mametraka an'izany hoy ny ambasadoriny Madagasikara tany Senegal teo aloha Parena Auguste. Raha ny FFKM mantsy no hitondra ny fandaminana dia ho avy ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena raha nambarany. Izay leo dia zavatra tokony ho ataony ray aman-drenam-panahy ireo. Ary ny mpitondra misy ange zany sy tokony hiandry an'izay satria adidiny zany sy adandraikitry na mama ohatra ny filohan'ny republika tokony sy miandry an'izay satria anazy zany tokony manao an'izay zavatra zay, manao an'izay fitoniana zay, mitondra an'izay fitoniana zay satria izy ny ray aman-drenitsika rehetrarehetra. Nefa moa mihoatry ny sy de misy zany zao dia voatery zany misy FFKM manao an'izay zavatra zay. De hoe izy moa zany hoe mianso fitoniana isy amin'ny sisy fampiasy nefa mbola mitohy izao, mbola mitohy izao. Eo ane zany hoe raha tokony ho izy zany tokony fitondrana ny tarika an'io mianso. Izao ange zany ohatrany fa hoe misy fanerenan-kolaka ihany zany nataony ny FFKM. Hitany zany fa tsy mandeha sony le raha voatery misanga ny FFKM manery ankolaka izao ny FFKM dia miandry koa zany hoe sy vita koa igny dia hiditra indray zany ny communauté internationale. Tsy vonona amin'izay fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena izay mihitsy nefa ny mpitondra raha ny zava-misy ara-politika nijerena hoy Parena Auguste. Za loatra amin'izao dia mbola sy dia hitako sara fahavononany, sy dia hitako misy fahavononany fa
ohatrany izy zany ohatrany mandrangitra n'le zavatry satria sy te hiresaka ne izy zany sy te fampiresaka misy izy am'le akolafina ty agnilana ty de ahoana moa gnapisany zany toam-pividianana ihany koa ty taony ty hony solombavam-bahoaka ny Siombe Masy Golamali sy misy ankoatra ny fifanantonana sy ny fifampiresahana no ahafahana mametraka fitoniana raha nambarany izay mampiayay azy ny aoriany fividianana hoe ty solombavam-bahoaka GPR ity izy io ane ny raha ohatra tsika ny antso foana teto hoe fampiavana pirenena matetika tsy ny vahoaka angeno miady eto hoe fa ny mpanao politika no fandritra amiko zany ny fitonina eritreretin'ny FFKM antsoiny zareo zany de tokony za tsy miteny hoe tsy maintsy hoe fampiresaka kanefany raha ohatra tsika ka mieritreritra hoe ho lasa foana io fifidianantsika io tsy misy mihoatra ny olona tokony hoe efa miteny hoe ilatsaka daholy ka misy fampiresahanao vonina trano ny fitondram-panjakana raha hoan'izay fametrahana fitoniana izay ho kosa ny solombavam-bahoaka voafita ao Sakara nambarany nefa fa tokony iainga ao anatiny ara-dalàna trano ny rehetra fitondram-panjakana dia vonina mandrakariva raha mbola zavatra soa ny ty fireneny ty fa matetika zany azay no teneniko hoe misy avy ao mpanohitra ndraindray dia mitady hoe inona no zavatra metimety aminy dia zay no isotonana hoe ty zany mety amin'zareo dia zay le atao hoe fitoniana ka tsika zany ninina ao adievitra apetraka moa ve magnara-dalàna ny zavatra ataonao tsy magnara-dalàna ninina fitadiavana fitoniana dia tokony mahatsapa ny tsirairay hoe mipetraka ao amin'ny ara-dalàna zany hoe magnaraka an'izay lalàna mifehy an'izay ataontsika hoe na misehatra ara-politika na ny ara-piarahamonina eny fa ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra dia tokony mipetraka ao anatin'izay hoe fagnarahan-dalàna zay ny zoma raika amin'ny 3 Marsa lasa teo moa no nanao antso amin'ny fametrahana ny fitoniana io ny avy amin'ny FFKM fananatanteraka fitsidiana ny sampany fampalalam-baovao teto amin'ny Real TV Madagasikara ny filoha teo aloha Erajon Armampianina taoriana ny fivanianana tao anatin'ny fandaharana manokana niarahana tamin'ny Gasikara Fenosomaly tao anatin'izany no nankairezany ity filoham-pirenena teo aloha ity ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany tao anatin'io fotoana io no nampafantary ny talen'ny fampalalam-baovao ireo ekipa rehetra mandrakotra ny sampany fampalalam-baovao asiana nazavana ihany koa ny fomba fiasan'ny mpanao gazety izay mifototra kokoa amin'ny fanangonana ireo vaovao rehetra izay tsy hanavana fa iandreketa ny mpanao gazety avokoa ny asa rehetra ankoatra izay nitsidika ny efitrano fanolorona vaovaon'ny Real TV ihany koa ny filoha teo aloha Erajon Armampianina ity toerana ity izay andraisana ireo fandaharana vokarin'ny Real TV toy ny Real News, ny vaovao marina, ny l'invité du jour sy ny 30 minutes market. I Erajon Armampianina no filoham-pirenena teo aloha voalohany nanaiky no niraisin'ny Real TV Madagasikara tao anatin'ny fandaharana manokana izay nokarakaraina. Lafim-baovao afa-kosa indray miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana trany amin'izao ireo olona manana toe-tena varira ao amin'ny distrika ny Kongo raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana iray any an-toerana monina ao amin'ny distrika ny Kongo monina ao amin'ny distrika ny Kongo avokoa ny 2.9 ny olona manana toe-tena varira eto Madagasikara efa miaina kosa ny fanilikiliana olona varira hoy ny filohan'ny fikambanana Albinos eto Madagasikara nomena Ravao Arvony sy Anjara Kotonirainy. Tranga isan'ny tena nanaitra ho an'ireo olona manana toe-tena varira amin'izao iresaka tsy fandriam-pahalemana mahazo azy ireo io raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana misahana ny olona manana toe-tena varira tonga hatramin'ny tsy fahasahiana mitazona azy ireny azy izany raha ny nambarany hatrany. Zareo varira zany any Kongo amin'izao dia miaina tsy mba miaina ohatra tsika rehefa mandry tsy lavoloma zany no filazana azy matahotra mitaintaina ohatra izay zao nisy vao tamin'ny herinandro nahazo telefony izay hoe misy fianakaviana iray mananjanaka varira dia tsy samy tazona an'io le zaza io izy
dia aleony nomena olona satria matahotra izany na dia matory amin'ny ala raha hoe sao dia misy mamaky ato sao dia fandriam-palema le varira zany tena tsy mipetraka mihitsy amin'izao fotoana izao. Lasa ankilabao sy anjorom-bala azy ireo manana ny toetena varira amin'izao raha ny nomariny filohan'io fikambanana io ka ninjoroana izy ireo ho an'ny fiarovana azy ireo. Ny volana janoary teo fotsiny no nambarana izy ireo fa nahatratra 7 ny alatr'olona varira ny volana janoary lasa teo ka tany Vangaindrano, Befotaka, Maintirano, Faradofay no nahitana androtranga ireo. Ray maty ray mbola tsy hita popokatra amin'izao. Ny ambiny efa avitra fa eo zany misy impact ngeza be ohatra n'le suite-ny tany Fort Dauphin zany zao tsy maintsy afaka ny andray azy tsony ny ray aman-dreny dia etra zany ny fikambanana tsy maintsy mitady vahaolana dia vahaolana hita fikambanana alefa any amin'le sejafa ny farafangana dia raha jerenareo nefa ny Fort Dauphin farafangana dia ny io centre io nefa tsy dote hitazona olona manana toetena varira fa jamba sy mona sy marenina no tazomina eo dia vokatry n'ilay situation tao fangalarana ny olona manana toetena varira dia mitazominao mandeha 2 zareo amin'izao ary amin'ny herinandro iny hiakatra 50 satria misy manodidina zany efa menacé daholo le zaza manana toetena varira dia vahaolana hita zany aloha izay fiarahanay miasa n'le setrafa hoe tazominao dia misy moa le fiaraha-miasa ny gendarmerie dia iambenana zany zareo. Manao antso avy amin'ny fandraisana an-tanana ny fitoerana mitezan'ireo zaza varira manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana io ny filohan'ny albinos eto Madagasikara. Tombanana ho 4 moa ny olona varira eto Madagasikara ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Anomboka amin'ity volan'ity kosa ny fiara-miasa amin'ny dedikasa tamin'izao sy ny fikambanana albinos Madagasikara ary farana amin'ny volana septambra 2024. Androany no nanao ny fiara-miasa ny dedikasa tamin'izao sy ny albinos Madagasikara ho fiarovana ny zaza varira.